Faly miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anio Sabata fa 17 volana May 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika androany dia Matthieu 2:20 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo mpiasa tamin'ny ora farany. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompontrano iray. Niainga vao maraina mba hanakarama mpiasa ho any an-tanimbolobony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa hodena ry iray isan'andro ny karamany, dia nasainy nakany amin'ny tanimbolobony ireny. Niainga indray izy tamin'ny ora fahatelo, dia nahita ny sasany mipetrapotsiny teny an-tsena, ka hoy izy taminy: "Mandehana koa ianareo makany amin'ny tanimbolobika, fa izay tokony ho izy no omeko anareo." Dia lasa ireny. Ary niainga indray izy tamin'ny ora faha-9 sy faha-9, ka niteny toy izany koa. Rehefa tokony ho tamin'ny ora faha-12, dia niainga indray izy, ka nahita ny sasany mipetrapotsiny, dia hoy izy taminy: "Nahoana ianareo no mipetrapotsiny eto mandritry ny andro?" Hoy ireo taminy: "Satria tsy nisy olona nanakarama anay." Dia hoy raha lehilahy taminy: "Mandehana koa ianareo makany amin'ny tanimbolobika." Rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ny tanimbolobika tamin'ny mpitandrina ny rarahany: "Atsoa ny mpiasa ka alaovy ny karamany. Atombohy amin'ireo farany makany amin'ny voalohany." Ary rehefa tonga ireo nikaramaina tamin'ny ora faha-12, dia samy dena ry iray avy no azony tsirairay. Fa rehefa tonga ireo voalohany, dia nanantena hahazo mihoatra izy, kanjo samy dena ry iray avy ihany no azony. Koa rehefa nahazo izany izy ireo, dia nimonmonina tamin'ny tompontrano, ka niteny hoe: "Ireo olona farany ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny hafanana." Fa hoy izy tamin'ny iray: "Risakaiza, tsy mba manao izay tsy rariny aminao aho. Tsy dena ry iray va no nifanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako omena tahaka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako atao amin'ny ay va iaho? Ratsy va ny masonao satria tsara aho?" Dia toy izany, ny farany dia ao voalohany, ary ny voalohany dia ao farany. Amen.